ny safidin'ilay mpanjaka ny mpianjaka andrian'ny fiadanana dia nitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Ny safidin'ilay mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny fiainantsika dia isika ho mpandresy amin'ny ady rehetra anana fiainana be dia be. Ny tanjon'ilay mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny fiainantsika raha ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, ny tanjony dia izao ho tonga sy anana amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny fikasan'ilay mpanjaka ho antsika tsiraray avy dia ny ampiasa ny fisitsika tsiraray avy mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Dia hitanao, raha vao zay tapaka definition hoe singana famaritana momba ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny, vao hoe the king and his domain and his domination, dia efa manomboka hitantsika hoe Andriamanitra za zany raha ohatra ka olon'Andriamanitra ka miaina ao anatin'ny fanjakana, ao anatin'ny territoirany, dia ka manaika hoe domineny ny fiainako. Maria tsara ve? Raha za zany avery fandroany, raha za zany mandray anazy ho mpanjaka na hoe mamela azy anana fahefana amin'ny fiainako, ary ny fiainako dia ampidiriko ao anatin'ny domainany na ao anatin'ny territoirany, ary za dia manaiky azy anapaka ichoisir momba ny fitantanana amin'ny fiainako, dia mazava ho azy ny tanjony no tanteraka amin'ny fiainako, ny fikasany no tanteraka amin'ny fiainako, ary ny safidiny no tanteraka amin'ny fiainako. Zay fotsiny dia efa milaza amintsika hoe ny kristianina marina fa miaina eto ambonin'ny tany. Misy fanjakana telo eto amin'izao tontolo izao. Fanjakana hita maso ty tany ty, ny faharoa ny fanjakan'ny aizina, ary ny fahatelo ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha vao manaiky fotsiny hoe Andriamanitra za dia olon'ny God's kingdom. Mba tiako ianao mba hiteny hoe God's kingdom. Dia ina sady ny dikan'izay? Ny dikan'izay Andriamanitra dia izao: aoka hiantraika amin'ny fiainako ny safidinao, aoka hiantraika amin'ny fiainako ny tanjonao, ary aoka hiantraika amin'ny fiainako ny fikasanao. Amen. Ny safidinao dia fiadanana ho an'ny olonao, ny tanjonao Andriamanitra dia anana fiainana mandrakizay ny olonao, ary ny fahatelo ny fikasanao dia ny ampiasa ny olonao ho fitahiana ho an'ny hafa. Fa milaza aminao raha vao zay fotsiny dia milamina ianao. Tsika zany ny kristianina zany ifonako amintsika, Jesosy tsy tonga teto ambonin'ny tany anangana fivavahana kristianina fa anangana fanjakan'Andriamanitra. Aveko fandroany, Jesosy tsy tonga teto ambonin'ny tany anangana fivavahana kristianina, tsy fivavahana natongavany, satria ny anarany dia mpanjaka ny mpanjaka. Raha mpanjaka ny mpanjaka Jesosy tonga eto ambonin'ny tany, ny mpanjaka ny mpanjaka dia fanjakana eo ambonin'ny fanjakana. Ny dikan'izay zany dia izao: Jesosy tonga eto ambonin'ny tany hitondra ny fanjakana, fa tsy hanao olona hivavaka. Tsy resaka vavaka andavanandro ny tanjo ny planan'Andriamanitra ao antsika, fa tena isika anana ny fanjakany ao anatintsika, ary isika ao anatin'ny fanjakany, ary ho solotena ny tenany fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Teninkenao kaikinao tsy somary lalina izy hoe fa important. Ny fiainana zany, ny fanalahidin'ny fiainana dia izao: aoka ianao ho tenao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy resaka anara-piangonana, tsisy hoe fiangonana anina manokana no fanjakan'Andriamanitra na fiangonana anina manokana, tsy hoe fiangonana miaraka pastera intsony fanjakan'Andriamanitra. Tsy zany le izy, fa le izy tena ny fanjakan'Andriamanitra mihoatra lavitra an'izany. Satria maninona? Ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra manjaka. Dikany hoe Andriamanitra manjaka, Andriamanitra manao sy miantraika amin'izay faritra iadidiny, miantraika ao ny safidiny, miantraika ao ny tanjony, ary miantraika ao ny fikasan'ilay mpanjaka.
menina dia zany zavatra any anefa galasika anabavy dia tady itio raha vao fanjakana anankiray raha vao fanapahana mpanjaka anankiray na hoe safidina mpanjaka anankiray fikasana mpanjaka anankiray na tanjona mpanjaka anankiray raha vao misy mpanjaka anankiray loloavina tampony loha dia ny fisian'iny mpanjaka iny a lasa misy zavatra manokana lasa ao anatina nanazavako anazy dia mba hatsotra azy dia izao aka ohatra ako Grande-Bretagne dia royaume na hoe ny anglisy dia fanjakana azontsika tsararay avy dia rehefa tonga any Angleterre ianao dia ny Angleterre manana culturany manokana manana ny lifestyle manokana na hoe fomba fiainany manokana ary manana ny valeur zay iainany manokana ny britannique aka ohatra aminao a amafanjakana azy ifonako aminao a tsy mitovy mihitsy ny fomba fiaina any Angleterre sy any France samy Europe ranomasina kely no manelanelana azy fa zao ny zavatra mahagaga ao a Frantsa ny teny frantsay fa vao miampita kely le ranomasina na mandeha amin'le tunnel sous la Manche dia lasa miteny anglisy ny tomobile ao a Frantsa dia volant à gauche fa ny tomobile rehetra any Angleterre dia volant à droite satria maninona satria samihafa ny culture samihafa ny soatoavina ray moa kolotsaina ray soatoavina ary ny ray a lifestyle na fomba fiaina samihafa tanteraka ny malaza be ao Fransa dia football ny malaza be any Angleterre rugby samy firenena européenne fa samihafa ny kolotsaina samihafa ny soatoavina ary samihafa ihany koa ny fomba fanaona lifestyle galasika anabavy samy eto ambonin'ny tany fa ny zanak'Andriamanitra dia tokony hanana soatoavina mifanaraka amin'ny mpanjakany tokony manana ny culture mifanaraka amin'ny mpanjakany ary tokony manana lifestyle na hoe fiainan-davanandro mifanaraka amin'ny mpanjakany samy gasy teninke no kaikanao ianao malagasy za koa hoe fagalasika anabavy ao na samy malagasy ary dia izao tsika malagasy zanak'Andriamanitra tsika malagasy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra noho izany a tsika tokony manana soatoavina mifanaraka amin'ilay soatoavin'ny mpanjakatsika tsika tokony manana culture na kolotsaina mifanaraka amin'ny mpanjakatsika ary sika tokony manana lifestyle na hoe fomba fitondrana fiainana andavanandro mifanaraka amin'ny any mpanjakatsika amen ary raha mandinika ianao io fomba fisainan'ny fanjakan'ny lanitra io io soatoavin'ny fanjakan'Andriamanitra io io tena hoe fiainana andavanandro ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io no very amintsika kristianina kanefa io no herintsika kristianina lalina ny fanjakana ao zay teninkenao akaikinao hoe lalina ny fanjakana hoe amen zany hoe za zany averiko sady ny afatra za zany tokony manana lahara-pahamena ao amin'ny fiainako inona ny tokony ho lahara-pahamena ao amin'ny fiainako ny olona rehetrarehetra miazakazaka izy mitady volo mitady andoavana zavatra mitady ekanjona mitady sakafoanana Jesosy tsy nanambany an'izany fa hoy Jesosy hoe raha tianareo ilamina reo rehetrarehetra ireo dia izao aza miaina amin'ny fanjakan'izao tontolo izao fa tsy misy olona miaina amin'ny fanjakan'izao tontolo izao enoy tsara ka tsy resy amin'ny farany
satria maninona raha ny fanjakan'izao tontolo zao no iainanao dia ny mpanjakan'izao tontolo zao zany no manapaka ny fiainanao. Zay safidiny, zay tanjony, zay fikasany, zay no iainanao. Ho potika fiainana, ho rava fiainana, satria maninona miaina ao ambany safidy, fikasana ary tanjony ny mpanjakan'izao tontolo zao. Tsy mbola nisy olona niady tamin'ny fiainana ka naharesy. Za zany mba tsy voako mihitsy le fomba fitenin'ny olona. Inona manao inona say vaovao? Zao miady amin'ny fiainana zao e. Tonga dia teneno, tonga vao maheno olona miteny an'izay ianao, tonga dia teneno anazy, efa fantatro ny fiafarano e. Toy izy ny toro-teny inona ny fiafarany? Resy. Satria maninona? Ianao zany ka vao miady amin'ny fiainana dia le fanjakan'izao tontolo zao no iainanao. Ianao koa zany raha mbola tsy miainao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny aiziny no iainanao. Raha vao ambany fanjakana ho isika dia misy zavatra anankitelo izay tsy maintsy marina foana. Inona le zavatra anankitelo? Misy safidin'ilay mpanjaka, tanjon'ilay mpanjaka, fikasan'ilay mpanjaka. Ka raha mbola ao anaty fanjakan'ny aizina dia tanjon'ilay fanjakan'ny aizina, fikasan'ilay mpanjakan'ny fanjakan'ny aizina, ary safidin'ilay mpanjakan'ilay fanjakan'ny aizina. Fa raha ohatra ka miala isika ka mandray an'ilay fanjakana tsy azo ampiroroana dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, manomboka amin'ny fotoana iny lasa inona ilay izy? Lasa safidin'ilay mpanjakan'ny mpanjaka, lasa tanjon'ilay mpanjakan'ny mpanjaka, lasa ny fikasan'ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Zay ny tanteraka amin'ny fiainantsika. Zay no mahatonga antsika ny hoe na samy mety ambonin'ny tany ary, samy teto ambonin'ny tany tamin'ny andron'ny Petera sy Jaona ary ny olona tamin'izany fotoana izany, ny olona ampiororony demonia, Petera mandroaka demonia. Rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hamoky olona tsy omby 5,000 Jesosy, ry Jodasy mbola teto ambonin'ny tany ny tongony, mbola teto ambonin'ny tany ny fisainany, dia ozy izy vola ohatrinona vao avoky an'ireo. Ainao probleman'ny olona mbola eto amin'ny fanjakan'ny zao tontolo zao. Fa rehefa manomboka miditra tsika, manomboka miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manomboka miova ny fomba fijeriny zavatra rehetra. Ainao arakaraka ny akaranao ambony manova ny fomba fijerinao, manova ny zavatra hitanao. Manomboka izao ndao tsika hianatra iaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena hoe mianatra miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe hianatra tsika go sotoavy ny fanjakan'Andriamanitra. Hianatra tsika sotoavy zany na hoe valeur. Hianatra tsika ny culture ny fanjakan'Andriamanitra. Hianatra tsika lifestyle ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ho hitanao mihitsy fa samy eto ambonin'ny tany fa nareo mianakavy anombokanana fiadanana amin'izay. Ny fanalahidin'ny problème tsika. Tsy hoe Andriamanitra mila miracle androany, mila miracle androany. Fa ny fanalahidy tsy hoe ianao mila miracle androany. Raha mila miracle ianao androany, ifo maraina ianao rapitso dia mbola mila miracle mitovy amin'ilay omaly any ianao. Fa raha manaiky ianao tompo, za manomboka izao hikatsaka ny fanjakanao ka tsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana. Inona ny ao anatin'ny fanjakanao? Ahoana ny atonga ny fiainako? Ho ao anatin'ny domaine anao sy ao anatin'ny domination anao Andriamanitra. Tiako be ilay izy ny fiainako Jesosy, tsy ny safidiko, tsy ny tanjoko, tsy ny fikasako, fa ny fikasanao, tanjonao, safidinao.